mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahameravatsika ravaka trarety alatsinainy fa 20 ny volana aogositra ity ny mofinaina voalahatra antsika riavako dia ny taratasy nosoratan'i Paolo ho an'ny Titosy. Titosy toko voalohany, Titosy toko voalohany 10 ka hatramin'ny 9 Titosy toko voalohany 10 ka hatramin'ny 9 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa maro no maditra mpitary foana sy mpamitaka indrindra fa ny avy amin'ny voafora. Tsy maintsy ho tapenam-bavy ireo izay mampivadika ny mpianakavy maro fa mampianatra izay tsy mety mba ahazo ny harena maloto. Olona anankiray amin'ireny izay mpaminany teo aminy, mpandainga mandrakariva ny kretanina, biby ratsy, kamo be tenda. Maro izany vavolombelona izany, ary noho izany dia anaro-mafy izy mba hatanjaka amin'ny finoana, tsy mitandrina ny anganonganon'ny jiosy sy ny didin'ny olona izay mivily miala amin'ny fahamarinana. Madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin'ny olona madio, fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mino kosa dia tsy misy madio na inona fa voaloto na ny sainy na ny fieritreretany. Manaiky fa mahalala an'Andriamanitra izy, nefa mandazy amin'ny asany dia olona vetaveta sady tsy manaraka ary olona tsy izy izay tsy manao asa tsara na inona. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny tenao no fahamarinana. Amen. Ity alatsinainy fa 20 ny volana aogositra ity afaka malala dia fotoana mahatserovana vanim-potoana iray teo amin'ny tantaran'ny ataontsika hoe ny finoana Amerikanina. Tamin'ny 20 aogositra ny taona 1390 no nanaovan'ilay pasteur Amerikanina anankiray mainty hoditra Luther King ilay toriteny malaza izay nanova ny fomba fijeriny mainty hoditra ny tenany. I have a dream ilay toriteny izay nilazany ny nofinofiny ary teo anatrehan'ny olona izay tany Washington teo anatrehan'ny olona 5,4 hetsy mahery nanaovany izany toriteny mihezinezina izany. Ity 20 aogositra ity dia mahatsiaro izany mpanompon'Andriamanitra izany isika raha tsy ny Amerikanina mainty hoditra rehetra. Ataontsika hoe manamarika ity pasteur ity ny foto-kevin-dehibe nijoroany izay tena mifanohitra mihitsy amin'izay lazaina eto amin'ny boky ny taratasy nosoratan'i Paolo ho an'ny Titosy. Ity pasteur Amerikanina ity dia nitory mahazava-dehibe ny fitiavana sy ny fandriam-pahalemana. Anankiroa izy no ataontsika hoe mpitaritolona Amerikanina mainty hoditra nanohitra ny fanavaka vaham-bolon-koditra tany États-Unis. Niara nihira mihitsy dia ilay olona antsoina hoe Malcolm X izay silamo ary araky ny mahasilamo azy lehibe tany États-Unis, lehibe tany amin'ny faritra ataontsika hoe tany Harlem izy dia silamo izy tsika teo arak'izany mahavavahana silamo zany dia somary mahery setraka kokoa Malcolm X miainga amin'ny teolojia ny valifatiny hoe inona moa no tokony hiforetany mainty hoditra eo anatrehan'ny fotsy hoditra efa ampy izay herisetra izay fanaovana tsinotsinona izay fanambaniana ny mainty hoditra tany États-Unis izay ary dia somary nivohy nanaitra ny ambobony mainty hoditra i Malcolm X. Miarabelona ary iny tsy hitovy mandrakariva tamin'ilay pasteur antsoina hoe Martin Luther King. Martin Luther King dia nivohy kosa mifanohitra tamin'ny nivohy ny fitiavana, nivohy ny fitiavana ombana fahazavan-tsaina
tsy mitovy raha teo ny toerana ny mpiazana Martin Luther King isan'izay nahita fianarana ny anaty université Harvard, mpitandrina théologiana kristianina raha teo dia tsy namaly mihitsy ny fiantsiana zay nataony ny fotsy hoditra satria Martin Luther King de resy lahatra fa raha mampiasa hery ny fotsy hoditra ny mainty hoditra raha maneho fihetsika mahery de zao ho zaran'ny fotsy hoditra tamin'ny fotoan'andro azy satria manjary potika ao anatin'izany famaliana herisetra zany ny tolona ataon'ny mainty hoditra ka dia nalaony ny vohy mandrakariva ny fandriam-pahalema mifanohitra amin'ny fomba fijery le antsoiny hoe Malcolm X. Dia ity varovaram-polo aogositra ka de mahatsiaro zany ataontsika hoe fivoizana ny fitiavana nataony ty pasteur ty zany. Nisy boky anankiray moa no nosoratany amin'ny teny frantsay amin'ny teny anglisy le izy fa nadikan'ny pasteur Ralbert Daniel Force d'Aimer nosoratany nadikan'ny pasteur Daniel Ralbert io boky io asa raha mbola misy any amin'ny librairie ery itiavana ny lohatenin'lay boky nosoratany Martin Luther King tsy tena hoe boky mitambatra koa izy fa karazana ireo toriteny maro samihafa zay nataony ity pasteur ty nangonina heviteny isan-karazany zay nangonina no nataony am'le itiavana tsara vakin'ny kristiana tsara ananany ty boky ity zay boky toriteny zay tsy hoe mampianatra atsika ny tolony mainty hoditra loatra tsy zay fa mampianatra atsika mahazava-dehibe ny fitiavana ny fandresen'ny fitiavana hoe ny fitiavana tsy midika hoe faharesena akory satria Malcolm X tamin'ny fotoanany de nanazava manao hoe mampalemy mainty hoditra ny toriteny Martin ny fampianaran'ny Martin Luther King mampalemy azy satria mampandefitra azy mampanoga azy manaiky hitsahy ny fotsy hoditra mampalemy azy io satria manjary lasa mampahazo aina ny fotsy hoditra ny fitaomany Martin Luther King ny mainty hoditra mba hivavaka mba koa mba hijoro amin'ny fitiavana fa tsy amaly herisetra amin'ny herisetra kanefa Martin Luther King araka ny fantatry ny mpahay tantara rehetra tsy de hoe nitaonany olona andefitra tsy hanao na inona kory izy fa nitaonany olona isaina sy amakafaka ary dia zay nafahany fanerasera tamin'ny Kennedy tamin'ny fotoan'andro Kennedy moa no filo-amerikana tamin'izany fotoana zany nanakaiky an'i Kennedy izy nanakaiky an'ireo ataontsika hoe fotsy hoditra maro mpanapa-kevitra nanam-pahefana atao anivon'ny fiarahamonina amerikanina ka afaka nanampy azy ny tolona ho an'ny mainty hoditra dia misaoran'Andriamanitra tsika fa nandalo teto ambonin'ny tany zany olo zany men'Andriamanitra fianarana ho an'izao tontolo zao ny amin'ny ataontsika hoe fanehoana babe maso fa tsy ekena ny fanaovana tsinitsinina ny hafa ary tsy ekena ny fanaovana tsinitsinina ny madinika ary dia amin'ny ty pitata azy nosatany Paoly andritrosy ty de azo anarangaranana ny toe-panahiny kristianina manoloana ny herisetra tahaka zany hoy ny filazan'ny Paoly azy mantsainy Titosy manao hoe izao no antony namelako anao tany Kreta andininy fahadimy hoe fananiko mihitsy no namelako anao tany Kreta zany hoe za no namela anao tany Kreta na niaraka tsika tena janoko tany Kreta ianao najanoko tany Kreta ianao mba hiatrika izany abibiny ny kretanina izany hoy Paoly ny abibiny reo kristianina fa reo vahoaka ponina tany Kreta ny kretanina moa araka ny fantaratsika azy dia ponina ao amin'ny nosy anankiray ny teny hoe Kretijo de lazana hoe olona mpandaingana forba zany hoe olona tsy azo itokisana ary ny kretanina dia laza toerana zay nakan'ny olona mercenaire na mpikaramana tamin'ny fotoan'andro masika zatra ny argent facile zatra ny hoe vola mora azo ny kretanina zay mahatonga azy hoe kamo betenda zany hoe kamo tia misakafo nefa kamo miasa zatra mora mahazo vola malaina ary everitsika fa mety mbola betsaka ny manana zany toetsainy zany am'izao andro ankehitriny zao tsy manana moral zay nazy io lazana azy dia navelako tany anao Paoly mantsainy Titosy mba hitory ny filazantsara mba hamelombelona ny fiainan'ny fiangonana tany Kreta zay miaina zany
olona maherisetra zany eo anivony zany olona maherisetra olona ratsy fitondrateny zany de navelako tany ianao Paoly Matsiagny Titosy mba hiasa any ary dia tsy vitany hoe lay fiarahamonina tany Kreta ihany no fiarahamonina tsy misy moral tsy misy etika tsy misy ni foi ni loi hoy ny filazantsika ankehitriny sady olona tsy mba manana lalam-piainana no tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra fa izao koa ivelan'izay karazan-drazana fiarahamonina misy toetra ratsy zay dia eo anilany eo koa nefa ny misy mpivavaka zay tsy azo antoka ny mpivavaka anaraka mivavahana jios io zay hoy Paoly manao hoe olona vetaveta manaiky fa mahalala an'Andriamanitra kanefa mandany fisiny olona toy ny hoe mahafantatra an'Andriamanitra kanefa manao ny fivavahana ho any amin'ny tompontsony tena manao ny fivavahana ho fitaovana entina manandevo ny hafa manao ny fivavahana ho entina zay tsy mitodika amin'Andriamanitra fivavahana mitodika amin'ny olombelona ho amin'ny tompontsony olombelona zay reo hoe fivavahana manery fivavahana mahatonga zioga tsy fivavahana manafaka fa fivavahana manampitrotraka ny olona zay le teneniny hoe olona zay manaiky fa mahalala an'Andriamanitra satria mampifadifady olona fahatany mampifadifady olona fahatany zavatra tsy tokony zay mihitsy fahatany mihitsy satria fivavahana kristiana de efa nilaza hoe madio avokoa ny zavatra rehetra le zavatra resahanao de sakafo fa tsy hoe zavatra hafa koa sakafo ny resahana eto tahaka an'ireny hoe hitantsika eo boky Levitikosy izay ndraisahan'ny Paoly eto hoe fadiny reto olona reto Andriamanitra efa nanome fahafahana fa tsy hoe tsy fivavahana mangeja ny olona tsy fivavahana manery ny olona fa fivavahana manome fahazavan-tsaina ny olona de eo anelany reo to zavatra anankiroa eo ary Titosy eo ankilany lay fiangonana zay eo anivona fiarahamonina tsy mendrika na ny marimarina kokoa tsisy fifampifehezana tsisy fifanajana ary eo andaniny dia misy karazam-pivavahana zay fifampianaran-diso zay mitaona lay kristianina efa vitsy anisakely tao Kreta mba anaraka ity fivavahana jios zay hafahafa ity lina ary lafatry Paoly manoloana ny Titosy inona ny toetsaina tokony iainana ataovy hoe eo anivony zany fiarahamonina zany isika ary tsy mifanalavitra am'zany mbola mety eny antsika ankehitriny hoe fiarahamonina masika hoy Thomas Hobbes ndray maka ny teny manao hoe l'homme est un loup pour l'homme zany hoe eo anivona fiarahamonina zay mbola iainantsika tsy misy fanajana aina tsy misy fanajana fananan'olona tsy misy fanajana aja mamboninahitra fa fiarahamonina natao tsy eritreritra fa tsy ny hoe gaina tombony ho azy ihany zany ny fiarahamonina mbola mety iainantsika am'izao toanjato zao mety tsy lavitra an'izany am'izay mety ho hitantsika na ty Madagasikara hitantsika fa ny aina dia ndraindray ohatran'ny lasa zavatra tsy mandeha tsy voahaja intsony ny aina ny mahaolona ny aja mamboninahitry ny olona ndraindray ohatran'ny lasa efa mirona makany am'izany ataontsika hoe tsy fanajana ny toe-javatra ohatr'izany intsony isika tsy eto amintsika ihany fa io ho hitantsika maneran-tany ary dia eo ankilany koa nefa dia misy zany karazana fampianaran-diso fivavahana mipotra eritrerotra tsy miorina amin'ny filazantsara na miorina amin'ny takira anankiray na toko anankiray monja ao anatin'ny soratra masina fa tsy miorina amin'ny soratra masina manontolo inona ny tokony ho toetrantsika dia manoloana any zany dia hoy Paoly Matsiagny Titosy hoy Paoly Matsiagny tsika raha teo koa hoe manoloana ny fiarahamonina ohatrany de zao mitaona ny fiangonana mba hatanjaka amin'ny finoana mitaona amin'ny fiangonana mba hanana finoana salama tsara tamin'ny nofomaina tamin'ny herinandro iny de resahantsika teto ny teny latina raha miteny izy manao hoe finoana malemy finoana infirme zany hoe finoana tsy mahajoro de eto mifanohitra am'izay mihitsy ny tenen'ny Paoly hoe finoana salama finoana tsy misy zany ataontsika hoe klema fa finoana mahajoro tsara raha ohatra ka eo anivona fiarahamonina tahaka ny tany Kreta isika fiarahamonina zay tsy manao afa-tsy amin'ny fitiavatena fitiavam-bola herisetra valifaty dia inona ny tokony ho toetra inona ny tokony ho toetrantsika fiangonana afatra inona ny toin'Andriamanitra hoentintsika fiarahamonina manahoana ny tokony iainan'ny mpino afa miady am'izany zavatra zany de izao fananana finoana ny fananana finoana
izay mifamatotra amin'ny fitiavana. Paoly a de tsy mampisaraka mihitsy a ny finoana sy ny fitiavana. Am' Paoly a de zavatra miara-dalana reo, zavatra miara-dalana ny finoana sy ny fitiavana. Ny fitiavana an'Andriamanitra de miteraka fahatokina an'Andriamanitra, ny fahatokina an'Andriamanitra de mirazotra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Aza izay toetsainy zay ny tiany Paoly ananany mpino miatrika an'izao mondialisation zao, miatrika an'izao karazana herisetra etsero zao. Eto Madagasikara misy ny herisetra ara-batana, fa any amin'ny toeran-kafa dia miseho amin'ny endrika maro samihafa ny herisetra. Tsy voatery hoe misy manendaka na tahak'izany ianao, fa miseho amin'ny endrika maro samihafa lay herisetra. Ny amafin'ny lalàna, ny amafin'ny zahatra maro samihafa zay tsy mitodika any am'ilay olombelona intsony, fa mitodika any am'ilay olombelona toy ny fitaovana. Tsy mipetraka any am'ilay olombelona manana safidy, manana fahafahana, fa olombelona toy ny fitaovam-pamokarana, olombelona toy ny machine, toy ny milina. Zany ny zavatra iainana ankehitriny. Atao anaty lasitra ny olombelona dia miasa maraina pahalan'ny andro, tsy manana fotoana eritreretana intsony. Fa vao mifoha maraina dia mandray ny fitaovam-pitaterana, fiara fitaterana, fitaovam-pitaterana dia arivany andro fa tonga ohatrany, tsy manana eritreretana intsony. Ny atao hoe hafa, ny atao hoe fiainam-pianakaviana, ny atao hoe fivavahana, fa dia miasa ao anatin'izany, firimorimo ny fotoana zany ny olombelona. Asanandria tahaka ny milina, tahaka niny fiarakodia iny velomina ny moteura dia mandeha fotsiny, vonona indray moteura de mijanona izy. Ary izany sara zany no itondran'ilay mondialisation ny fiainan'ny olona vanim-potoana ankehitriny. Tsy manana iantoana intsony eritreretina hoe hoaiza, inona ny ataoko, avaiza moa za ty, inona maha olona, ary dia endrika heritreritra tahaka zany. Any ka manjary betsaka ny olona zay tratra ny ataontsika hoe dépression, tratra ny antsoina hoe burn-out, tratra ny antsoina hoe tebiteby fiforetana anaty, kizitina, tsy manana crise na ataontsika hoe identité na personnalité. Hitantsika amin'ny fiainana olombelona zany am'izao andro zao. Eto amin'ny tany mandra tahaka ny Madagasikara mety tsy de ny endrika nisehon'ilay herisetra ny fiarahamonina de hafa, fa ny herisetra zay nitranga-tany Kreta de mbola iainan'ny olona mandraka ankehitriny ihany. Lay hoe fiarahamonina tsy ahafahana mivelatra, fiarahamonina tsy ahafahana miaina amin'ny fahasambahana, mampitebiteby, dia eto Paoly de manafatra ny mpino tahaka nanafarana ny Titosy manao hoe iaino ny finoana sy ny fitiavana. Iaino ny finoana sy ny fitiavana. Raha tsy aro ny toriteny Martin Luther King atsika amin'ity taona amin'ity valo amby roapolo aogositra ity, dia natsiaro an'izany toriteny zany zay mivoy ny fitiavana. Ndray maka atsika teto natsiaron'ireo tantaran'ny reo ataontsika hoe massacre Saint-Barthélemy zay tsaroantsika namonoana reo kristianina maro, kristianina protestanta tany Frantsa tamin'ity herinandro ity. Ny fivavahana rehefa koa malala de mampianatra atsika ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary fifandraisana amin'Andriamanitra de mahatonga ny toetra an'Andriamanitra ho toetratsika. Ny toetra an'Andriamanitra dia afindrany aty amintsika amin'ny alalan'ny finoana sy ny fitiavana de ny finoana ny fandresena. Tsisy antony tokony ivavahantsika raha ohatra ka mieritreritra atsika hoe resana mieritreritra hoe tsy hanao na inona na inona. Tonga aty anatintsika lay toetra an'Andriamanitra mpandresy. Io toetr'Andriamanitra mpandresy io nefany tsy toetr'Andriamanitra mpandresy amin'ny alalan'ny herisetra na amin'ny alalan'ny herin'olombelona, fa amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra, amin'ny fomban'izy Andriamanitra. Hitantsika ao anatin'ny soratra masina zany hoe na inona zavatsarotra lalaovan'ny olona de zao nataon'Andriamanitra andresy ny mpanompony. Eto ary dia afatra mampahaino am'izay fiandohan'ny herinandro zao dia aoka tanjaka ny finoanao, aoka tanjaka ny finoanao, hoentinao miatrika ny toe-javatra zay sarotra ankehitriny, fiarahamonina tsy mitsitsy, fiarahamonina manao tsy ndrio falavo, fiarahamonina zay indraindray na de eo anivon'ny fiarahamonina zay heverinao isian'ny fifankatiavana ary de indraindray mbola ahitanao fahasiahana ihany. Mampatsiaro ny lay citation anankiray lay tenin'ny Victor Hugo manao hoe la taquinerie et la méchanceté des bons.
ndraindray na dia any am-piasana ara na dia amin'olona zay mety ataony hoe akaiky ny fonao azy de ndraindray mbola misy olona manadroadro satria hitanao foana hoe masika ny fiarahamonina hoe ndraindray la endrika fahasiahan'ny fiarahamonina tsy voatery hoe mikasitanana tahaka zany fa na de ndraindray aza ao anatiny ataontsika hoe fiarahamonina mahafinaritra olona fantatra ao akaiky reo de zao ndraindray tsapanao manesoneso kely mody misangy nefa ndraindray manindrona ndraindray mitady zay hifaliana mifahalemen'ny hafa zavatra tahaka zany ahitana lay hoe fiarahamonina manao tsindrio falava dia ny vahaolana mety miatrika andray de zao fahavonona ny mpino miatrika an'zany fahavonona ny mpino tsy atehitra sy tsy andro fifaliana avy amin'ny hafa raha vao mitena manao hoe miandro fitiavana avy amin'ny hafa de zao tsy maintsy reraka ianao raha vao mitady fankasitrahana avy amin'ny hafa miandro fankasitrahana avy amin'ny hafa de reraka ianao ary reo miteny hoe fa maninona riako tsy akasitrahana fa maninona zao ny atao de trotraka ianao satria zao tontolo zao tsy afaka anome an'zany mihitsy diso fanantenana ianao raha ohatra ka mieritreritra aminao hoe za efa amezaka mafy de mba miandro fankasitrahana mba miandro fifaliana tsy manao an'zany zao tontolo zao tsy manana an'zany izy mety misy ihany ny tsikitsiky ndraindray nyelanelany eny fa tsy tena afaka manome an'zany zao tontolo zao satria tsy manana fitiavana izy fa ny any afaka manome an'zany de Andriamanitra ary io mahatonga ny Paoly efa nananatra mpino manao hoe raha ohatra ka mitady fankasitrahana am'zao tontolo zao de zao tsopa nompon'ny Kristy mihitsy fa ny fankasitrahan'Andriamanitra efa nomeny anao zay le finoana matanjaka finoana hoe ny valy fitiako ny zavatra ataoko dia any amin'Andriamanitra fa tsy any amin'olombelona fa raha olombelona de zao manadino anao tsy mahita valy tsy mahita fankasitrahana amin'ny olona zany ianao mety ho fahatsopana tena anazy ndraindray na zay mety ho tianao sy tianao aza de zao ndraindray mety ho tsy mahavita an'zany tsy mahavita izy tsy raha tsy fanahy fa tsy mahavita izy satria tsy manana lay fofeny fitiavana tahaka an'Andriamanitra dia ny fitaovana entinao miatrika an'zany de ny fahatokinao ny fitiavan'Andriamanitra ny fahatokinao ny finoana ny fitiavan'Andriamanitra ka tsy miandry zay mety ho fankasitrahana ny hafa mandrakariva manjary maratra-po fotsiny ara-pianariny tompo zany angentsika hoe azao makasitraka anao ny olona dia faly anao fa raha tsy makasitraka anao de mivonona am'zany satria mbola eto-kirety ianao na vela teto-kirety ianao na vela eto ambonin'ny tany ianao de ny fiarahamonina eto ambonin'ny tany dia mety tsy afaka mamaly fity ary mety mbola tsy afaka tsy vitany hoe tsy afaka mamaly fity azy fa mety ho manadino ary tsy vitany hoe mety ho manadino fa mety makahala sy mamono ny finoanao mihitsy de zao mivonona atanjaka tsara amin'ny finoana ary farany dia hoy Paoly manao hoe nytoetsena hoe tsika miatrika an'zany tsy hoe ny finoana sy fitiavana ihany fa izao koa dia ny fitandremana miala amin'ny karazarazana anganonganon'ny jiosy anganonganon'ny mpampianarana be de be any ny kristianina ndraindray na ny mpino ndraindray izay rehefa mianatra na rehefa dia ndraindray tsy soratra masina ntsony no iorenan'ny ny finoana azany hitandremantsika ndraindray raha ohatra ka mampiavaka ny toriteny réformé na de samy protestanta ary raha mampiavaka ny toriteny réformé amin'ny ataoko zao hoe toriteny hafa de zao ny toriteny ny fiangonana réformé na ny fiangonana protestanta de zao miorona mazava amin'ny soratra masina izy fa ndraindray rehefa miaino karazana toriteny am'zao andro tsika miaino am'zao toriteny karazany hafa tsika am'zao andro ankehitriny zao de ndraindray karazana ohatra hoe miainga amin'ny tantaran'olona hoe omaly de nandeha tany ananina de nahita olona ohatra zao de inona ka natoriteny na koa hoe nitsendra nandeha tery amin'ny bus de nahen'olona nyresaka de zao nyresahan'le olona de inona atao toriteny noho zany de inona ka natsokevitra tsy toriteny réformé mihitsy zany tsy hoe tsy ilaina akory reny mety ataontsika hoe lafin'ny pratika na reny hoe karazarazana tantara retetsitery reny tsy hoe tsy ilaina akory izy reny fa ilaina ho fampiarana ihany fa ny toriteny sy ny fampianarana fiangonana réformé de ty baiboly ity io baiboly io no toriana hazavaina miainga avy amin'io no ampianarana satria ny soratra masina dia manazava ny soratra masina fa tsy hoe tantara-piain'olona anankiray raha miresaka ny Martin Luther King tsika zao teo dia tsy manorona ny toriteny amin'ny tantara Martin Luther King fa mitantara ny zavatra zay ny asehony
na ny ainany fa ndraindray ny zavatra mitranga de zao lasa atao ariakilany mihitsy ny baiboly fa dia lasa lay zavatra hita andavanandro tery no lasa akana fotom-pampianarana izay tena tenen'ny Paoly hoe angano lasa ny angano tsy voatery akory nge hoe marina fa mampitodika atsika am' Jesosy le tantara reny ndray mazava ho azy fa izao tsy tena mahatonga ny olona ho mafy orina amin'ny finoana azadoroana fa mandray an' Jesosy dingana voalohany fa ny vavolombelon'i Jesosy mbola dingana faharoa tsy hoe ampy ny fandraisanao ny finoana ao an' Jesosy zava-dehibe zay dingana voalohany ama kristiana hoe za de nandray an' Jesosy fa ny dingana faharoa de zao za manaiky ho vavolombelon'i Jesosy za manaiky ho ampiasain'i Jesosy io dingana faharoa ilaina fahamasahana amin'ny fotom-pampianarana ilaina fahamasahana amin'ny finoana betsaka ny olona miteny hoe za mandray an' Jesosy fa zao tsy mahavita mijoro vavolombelon'i Jesosy fa malemy tsy mahavita mijoro vavolombelon'i Jesosy fa mora resy satria latsaka ao anatin'ny angano tsy tena mafiorina satria tsy miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra tsy miorina tsara amin'ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra fa io resahantsika manao hoe be de be nge ny olona manonona confession na 2 fois na manonona fanekempinoana fa rehefa tena miroso aminy hoe ianao ve zany manaiky ho vavolombelon'i Jesosy ianao ka anao an'zao de betsaka no mitakemitra tahaka nytatsika amin'ny Jaona 4:9 le hoe zay tsy niemotra ny hafa Petera ihany sisa no nitemany eo ka zay moany amin'isa ho Jesosy nareo koa ve mba hiemotra reo nahitan'i Jesosy mpamonjy ake nahitan'i Jesosy nanasitrana fa zao nitakemitra noho ny amafy ny fijoroana vavolombelona ka miavaka tsara ny kristianina ny faneketsika ny Jesosy tompo sy mpamonjy dingana lehibe zay fa izao ny faneketsika ho vavolombelona ateraky ilay fankatongavatsika ny Jesosy mbola zavatra hafa zay ny faharoa dia io mafimafy io satria misy zavatra tsy maintsy atrehina sy fanenjena zay mahatonga amin'ny Paoly eto ny teny tamin'ny kristianina vitsy atao Kreta manao hoe aza mitandrina aza variana fa mitandreminareo amin'ny anganonganon'ny Jiosy sy ny olona mivily miala amin'ny fahamarinana izay mitaonany olona anaraka ny sitrapony tsy manao asa tsara tsy manao nainanaina afaka malala zavatra roa zany ny hoe tsika miaina amin'izao andro ankehitriny zao afahantsika miatrika ny aromota ny fiarahamonina eto ambonin'ny tany ankehitriny de zao iaino ny finoana iaino ny fitiavana ary tazony mafy zay efa nampianarana anao tazony mafy zay satroboninahitra ao de zay efa nitezananao atry ny fony tanora ino ho vavolombelon'i Jesosy atoky an'Andriamanitra miala amin'ireo fandripantrika maro isan-karazany karazam-pampianarana zay ndraindray mampiala anao anatin'ny fiangonana mampiala anao anatin'izay efa nitezananao mampiala anao teo anatrehan'izay voady sy fanekena efa nataonao teo anatrehan'ny altara de miorena tsara ivavakasika tompo ampisoranao zay noho ny amin'ny soratra masina zay azo nanovakina tamin'ny tenin-drazanay ka mampiorina anay amin'ny finoana mampiorina anay amin'ny fitiavana anao Andriamanitra tompo amenao anatina vanim-potoana sarotra zay ankehitriny dia vanim-potoanany anjakan'ny fankahalana anjakan'ny valifaty anjakan'ny fitiavatena anjakan'ny fitiavam-bola anjakan'ny fitiavana izao filan'ny nofo rehetra zao de misaotra tompo fa manafatra anay ianao mba iorina tsara amin'ny finoana ary indrindra iorina tsara amin'ny fampianarana tena izy hiala amin'ny herisetra hiala amin'ny fitiavatena de mivavaka izay tompo ampahirezo amin'izao herinandro manomboka izao ta io ny herinandronay herinandro ny fifaliana herinandro ny fahasambarana de anjaka ao am-ponay mandrakariva ianao Jesosy dia terizy tompo ny asanay ny tokantranonay ny tanindrazanay amin'izao herinandro vao manomboka izao mba ho feno fantokinanao zay eo mpanatanterahana zay adidy manandraikitra miandry anay tsiraray avy dia ta io ny isan'andronay Jesosy amen.